by Mr. Gigi. Atompoko miraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsiro ndy folo zato ekeny folo. Mba lalina ngerineny ny fomba ngara fulgence hono fa henoko ny tantarainy. Ngara fulgence le mpiasa amin'le orinasa be nefa le orinasa fe amin'ny alohan'ny tanàna vao miditra ery. Fantatro tsara iny le rangava vetivety nga tsy hitaneny fa nivona vita trano ngery zareo izy aloha dia manam-pahaizana be fa vona vita trano ary zareo dia nitokanana tamin'ny sabotsy teo dia henoko izy mideadehaka amin'ny olona eny an-dalana iny dia za moa nandeha tatoriana dia henoko dolo ny tantarainy aiko izy iny tena manana taktika hafa mihitsy mba azahoany vola be taktika sariny mba havita an'izany erina fa ahoana izy ny azahoana vola be nenoneny tsara izy moa olona ranjanana sy vaventivety tsara iny ny azo ony mantsy tsisy olona oatra azy mihitsy ony eo amin'ny toeram-piasany eo fa izy zany ny tena ivon'le toeram-piasany mampandeha an'io asa io mihitsy izy dia ny azo ony raha vao mananonaninany le mpampiasa io dia ny azo ony trerony ny tonga dia rahonany hoe iala aizy nareo ny hita olona oatra vola otrotro izany le izy kozy neny fa miainga avy any ny amanalina eo fa ohatrina ny tedavin-drangah ohatrina fa omena aza dia manao an'izany mampalahelo ahy le mpampiasa ka tsy ahita olona oatra azy hono nga vitan'izany rineny dia lalina fa dia mampalahelo ahy le mpampiasa fa inona tantarain'le ngara fulgence amin'le olona niaraka taminy izy io ka hoy ny aty ambadika efa manodinkodina betsaka mihitsy ny endra fulgence be indrindra itony manisa vola tony mantsy anisan'ny zavatra ataony ty le comptabilité amboarina fotsiny ange ondrine zany isa zany dia mahazo amatapitra izy ny orine amatapitra isa aloha mampatahotra dia ahoana taktika ahoana indray zany raha ohatr' izany aloha ny ananam-bola aloha tsy manana mihitsy tsy taneno a le tranony ny vazaha ngamba raha dia mitanaka vava manoloana ny tranony ny zavatra teneniko anao anie dia izao asa aloha na efa hitanao le teny amin'ny salamy faharoa ambinipolo andininy fahafolo maninona tapany voalohany ihany lazaiko anao hoe ahoana zao ny vaky ny teny eo aza matoky ny fanaovana ankeriny ary aza metehatra amin'ny alatra rara ko manao ankeriny an'le mpampiasany izy zany ko na manam-pahaizana be takin'iny izy na manam-pahaizana be takin'inony diso anatrian'andriamanitra izy amin'izany atao zany fa manao ankeriny izy amin'izany ary dia miatehitra amin'ny alatra koa le ngara fulgence ka izany mihitsy oka tsy fianarana ny taktika ary elana zay tady mahaverany amin'ny afo be oka mihitsy salamy faharoa ambinipolo andininy fahafolo tapany voalohany aza matoky ny fanaovana ankeriny ary aza miantehitra amin'ny alatra aza matoky ny fanaovana ankeriny ary aza metehatra amin'ny alatra salamy faharoa ambinipolo andininy fahafolo raha be mihitsy ange zany hoe manao ankeriny zany satria tena amiko zany manao ankeriny an'le mpampiasa mihitsy izy zany mihitsy aloha tena raharaha fa ngara ohatra izy ka be feo na manam-pahaizana sy ny taky zany be tena salamy faharoa ambinipolo andininy fahafolo mila ianarany ary mila tandremantsika mahalala ny tenin'andriamanitra aloha voalohany indrindra aza matoky ny fanaovana ankeriny ary aza miantehitra amin'ny alatro aza matoky ny fanaovana ankeriny ary aza metehatra amin'ny alatra za minimihitsy fa raha mahazo fiarakodia zao izy iny mety 6210 ny numéro an'ny tomobiliny fampatsahivany tompony ty teniny ato amin'ny salamy faharoa ambinipolo folo ty zany aza matoky ny fanaovana ankeriny ary aza metehatra amin'ny alatra zay le tenin'andriamanitra ka mila mitandrina mihitsy ary tsy mianatra n'izany ratsy ataondra fulgence zany zany tsy ianarana zany tsy ianarana le mpampiasa vita ihany fa ny anazy ny tsy ho zakany
aza matoky ny fanaovana ankeriny ary aza miantehitra amin'ny alatra. Salamo faharoa ambin'ny polo andininy fahafolo tapany voalohany. Aza matoky ny fanaovana ankeriny ary aza mitehitra amin'ny alatra. Salamo faharoa ambin'ny polo andininy fahafolo tapany voalohany. Umbai mitadidi.